Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Faly miona aminao indray ry havana tonga eto amin'ny fotoanany mana isan'andro ary dia mirary mandrakariva na fitahin'Andriamanitra ao antsika rehetra eo ampiarahana mandinika ny teniny. Manohy ny salamo 500 sika anio, andininy 120 ka hatramin'ny andininy 130. Alohan'ny amakitsika izany nefa dia mbola iara-mivavaka isika angataka ny fanahin'Andriamanitra indray mba hanazava ny fosiny saintsika mandrakariva ny amin'ny hoe inona indray Andriamanitro ny tenao ampianarina anio fa mangetahetany ahy te hianatra ny mombanao aho. Angataka ny fanahy masina isika hitaridarana antsika eto am-pandaniana ny teniny. Atolotrainao Andriamanitra rainay eo ny dera sy ny laza ary ny voninahitra, fisaorana vokatry ny fonay tokoa no ny anomezanao anay ny teninao, teny fiainana, teny manazava ny sainay, mampahafantatra anay zava-miafina zay tsy ho fantatray na aiza ivelany ny teninao. Ary misaotranao zay fa na dia rakotry ny aiza na aza ny tany fanilo ny tongotra isy fanazavana ny lalanay ny teninao, ka dia misaotra Tompo. Mangataka aminao ary zay anio raha mbola andinika indray ny teninao mitenena aminay ianao. Sokafo ny fo ny saina ny fanahinay ry fanahy masin'Andriamanitra ho mpampianatra tsara. Ianao no ka nazava ny sainay andraisana ny anatra avy aminao dia ho voninahitra ny anaranao ny fiovam-piainana raisinay vokatry ny fahalalana ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Salamo 500 andininy 120 ka hatramin'ny andininy 130. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Fa ianao Jehova Tompo, miasa ho ahy noho ny anaranao. Vonjeo aho fa tsara ny famondramponao. Fa mahantra sy malahelo aho, ary ny foko dia voatsindrona ato anatiko. Lasa tahaka ny aloka mielina aho, roahina tahaka ny valala aho. Efa malemy ny lohaliko ny fifadikanina, efa miena ny ataviny nofoko. Ary izaho dia tonga fandatsana reny, mijery ahy izy ka mihifikify-do. Ampio aho Jehova Andriamanitro, vonjeo araka ny famondramponao aho. Ary ao ka fantany fa tananao zany, ianao Jehova ononanao zany. Manozina izy ireo fa ianao kosa mitahy. Mitsangamenatra izy fa mifalitry ny mpanomponao. Mitafy enatra ny fahavaloko ka misarokenatra tahaka ny lamba. Hiderany Jehova indrindra amin'ny vavako aho. Eny, eo amin'ny olona maro no hiderako azy, fa mitsangany ao kavanany malahelo izy mba hamonjy azy amin'izay manameloka ny fanahiny. Toy n'izay fandinitsika ao Malmo ny salamo
ho nivakitsika androany ry havana andiny fa 1 ka hatramin'ny 2 ny androany ary ny fahamarena voalohany tsoatsika manomboka mindiny fa 2 dia ahitantsika tokoa fa vokatry ny zavatra zay nitranga tamin'ny Davida omaly dia hoy izy hoe mahantra sy malahelo aho, mahantra sy malahelo na Davida azy, nandalo fotoa sarotra tokoa teo amin'ny fiainany na dia Davida azy. Mahantra sy malahelo aho izy, voatsindrona ny foko, roaina tahaka ny valala aho, miamahino ny fifadiakanina sy ny vavaka, latsain'ny olona, miifikify-doha amiko ny olona. Zany no zavatra hitany, zany no zavatra iainany. Dia tsy hafa ny manao zany fa ny ratsy fanahy fahitantsika omaly hoe ny mpamitaka, ny mpankahala azy, ny mamadika ny fitiavany. Hitantsika amin'izany ry havana fa na dia Davida aza nandalo zavatsarotra teo amin'ny fiainany. Eto koa aho dia te hampahery anao fa angamba amin'izao fotoana ianonao ty tenin'Andriamanitra ty zao dia mandalo zavatsarotra tahaka izany ianao. Angamba amin'izao fotoana zay irasantsika ny tenin'Andriamanitra zao dia miaina tahaka izay iainan'ny Davida koa ianao, dia malahelo ny fonao, mahatsiaro ny tenanao mahantra ianao. Misy aza ry havana eo mpandefasana telefonina mila hevitra ny olona sasany dia tsy mahateny akory fa mitomany fotsiny ao amin'ny telefoninao. Mety mitranga tokoa eo amin'ny fiainana manko zany. Ary raha mijery ny Salamo 2:7 sika dia ahita koa olona nandalo tahaka izany. Ho manko izy amin'ny Salamo 2:7 hoe tahaka ny diera miana maniry ny rano anony no anireny ny fanahiko anao Andriamanitra. Mangetaetan'Andriamanitra ny fanahiko dia Andriamanitra velona. Raha oviana no tonga ako asehona atren'Andriamanitra, ny ranomasoko ny fiahiko andro amanalina amin'ny anaovany ahy mandrakariva hoe aiza zay Andriamanitra ao. Indraindray manko ry havana, to resy tokoa ilay Andriamanitra piaro ny olony, to tsy eo tokoa ilay Andriamanitra nilaza hoe zaho Jehova ny piaro anao hatramin'izao kao mandrakizay. Vao tao matanjaka ny ratsy fanahy, dia tahaky ny mielina ny andro ny tsara fanahy, miifikify-doha mijery ny tsara fanahy ny hafa. Toy izany ny zava-misy ny ainan'ny Davida zany. Ko raha sendra mitranga amin'ny fiainanao zany, azagaga tsarovy fa tsy anao irery no mandalo zany eto amin'ity zao tontolo zao ity. Raha mandeha ry havana namaky boky dia zao ny tenin'ilay mpanoratra hoe raha mitady irere ianao izy, jereo ny olona miadana kokoa noho ianao, ary raha mitady ho kivy ianao, jereo ny olona marobe zay mijaly lavitra noho ianao. Mety izy tokoa anontany hoe aiza Andriamanitra ao eo hoe aiza? Tahaka izao nahazo any Davida izao. Kanefa moa ve nidaraboka Davida? Tsy ary havana. Moa ve kivy Davida? Sanatria zany. Fa inona ny nataony? Fahamarena 2, vavaka amin'ny finoanan'Andriamanitra no herin'ny nentiny niatrika izany ady mpiainana izany. Vavaka amin'ny finoanan'Andriamanitra. Ny 2:20, fa ianao Jehova o, miasa ho aho noho ny anaranao, vonjeo aho fa tsara ny famindramponao. 4:20, ampio aho Jehova Andriamanitra, vonjeo araka ny famindramponao aho. Rehefa tratry ny ady mpiaina tahaka izany manko ny olona ry havana, dia maro no miazakazaka any amin'izay tsy tokony hiazakazana. Maro no mitady famonjena amin'ny tsy tokony hitadiavam-pamonjena, any amin'ny zavatra toerin'Andriamanitra, any amin'ny fivavahana toerin'ny soratra masina no andehanany. Tsy zany kosa ny an'i Davida, tsy zany ny azy. Ianao Jehova, vonjeo aho fa tsara ny famindramponao vonjeo aho araka ny famindramponao. Ny finoana tsy miaraka amin'ny vavaka manko ry havana
de mety mandisy fanantenana. Hoe za de mino am'izao hoe, mino fotsiny am'izao mino fa anga tsy misy zavatra hitokina ndraiky finoana, mino inona, mino aniza. Inona ny orenan'izany finoko zany? Ary nahoana no saha manantena? Nahoana no saha mino? Ianao zao ohatra, anao fanadinana ianao amin'ny herintaona. De ozy anao hoe za mino aloha fa ho afaka. Inona ny orenan'izany finoanao zany? Fa ny finoana neka tsy maintsy miorina amin'ny zavatra anankiray fa manjary finonom-pona manko raha tsy zany. Manjary finonom-pona ny finoanao raha tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy miorina amin'ny teny fikasàn'Andriamanitra. Raha tsy miorina amin'ny fahamarinana ambara ny tenin'Andriamanitra. Zao nefa ny zavatra marina, tsy afaka iorina amin'izany ianao raha tsy mahana fifandraisana mivantana amin'Andriamanitra tahaka ny Davida. Davida nivavaka amin'ny finoana izy satria mino ny famindrampon'Andriamanitra izy, nibebaka tamin'ny fahotana izy fantany zany, efa noraisy ny famindrampon'Andriamanitra ary efa hitany teo amin'ny fiainany, nitsapainy ny tanany zany asan'Andriamanitra zany. Tena zava-dehibe, tena zava-dehibe ny fahalalana sy fifandraisana amin'Andriamanitra mba tsy ino foana ka anjary diso fanantenana. Tena zava-dehibe ny fahalalana sy fifandraisana amin'Andriamanitra mba tsy hino foana ianao ka ho diso fanantenana. Fa Davida vavaka amin'ny finoanany azy no nentiny niatrika ny adiny mpiainany. Isika malagasy manko ry havana dia fatra-pivavaka, ary ny fiainantsika malagasy de tsy misaraka amin'izany hoe finoana izany, ka nahatonga ny ohabolana hoe rarazana tsy hitafo azy ady vomanga, satria mino sika fa mitahy ny razana. Nefa milaza amintsika rehetra fa tena finoanom-pony zany, finonom-pony zany, ary tokony ho tonga saina sika. Raha ohatra ka mitahy ny razana, nahoana no velon'ny angalarin'ny zalany tolany, ary nahoana ny tsy aringany reny olona mandrava fasana reny, mangalatra lamba mena. Raha mitahy ny razana, milaza aminareo aho fa tsy lasa kolonia frantsay Madagasikara. Ho narovana andrenam-pony izy na nilaza hoe ny ranomasina ny valam-parigo. Ary zany tokony hahatonga saina tsika ny mampalahelo de zao. Raha ny olona tsy kristianina no mivavaka amin'ny razana, fomba jentilisana zany, nataon'ny Kananita, ny Perizita, ny Jebosita, ny Girgasita tany amin'ny tany Kanana fa izay zany. Ka tsy mahagaga zany fa ny mampalahelo, ary zany tsy mbola mampahazava ny firenena. De isika efa mitony tena ho kristianina azy, mbola manao joro atsy, mbola manao joro ary, mbola mivavaka tahaka an'izao, rehefa tonga faritany tahaka an'izao de voatery tsy maintsy manaraka ny any, raha tokony hitondra fahazavana makany ianao, hanambara fa tsy misy mpamonjy afa-tsy Kristy. De ianao ndraiky eo ny mbola manaiky hoe diso ny hafa, mety koa ny anareo. Tokony andiny tenany amin'izany tsika kristianina. Raha isika ny fahazavana zao tontolo zao, ny finoantsika de miorina amin'ny tenin'Andriamanitra irery ihany, ary zany no entsika hanazava ny firenena. De mahamenatra raha isika indray mbola hanaraka ny fanaon'ny jentilisa noho ny antony samy hafa. Ka atao ahoana fa rehefa tonga ary amin'ny faharitany ery ianao tsinona tsy mananana sy anina raha tsy tahaka an'izao ka. Tsy marina araka ny soratra masina zany. Tsy marina araka ny soratra masina zany. Filana vonjy ivelan'ny tenin'Andriamanitra zany, ary mahatonga anao tsy ho fahazavana. Na de tianao aza no fahazavana, tsy afaka ny hanazava ny olona aho, raha tsy Andriamanitra irery ny orenan'ny finoko. Palahelo moa ry havana fa ny inculturation, zany hoe na ny fampidirana ny fomba nrazana amin'ny fivavahana kristianina, de eken'ny maro. Nefa izany de tsy hafa kory fa paganisation, famerenana ny fivavahana kristianina ho amin'ny fanimpoantsampy.
tsy eken'ny tenin'Andriamanitra izany, ary tsy misy tenin'Andriamanitra afaka manamarina izany zavatra atao izany. Toe-tsaina izay tsara lainy tahaka ny amin'ny Davida eto, vavaka amin'ny finoan'Andriamanitra irery ihany no nentiny miatrika ny zava-manahirana teo amin'ny fiainany. Ny fanenjena nataon'ny olona azy, ny fankahalana, ny famaliany ratsy etsetretsetra, izany nataon'ny olona azy. Fa izy anga ny lavonjy taizana taiza, ho nakany mpisikidi sy ny mpanandro ve Davida, ho nakany mitendrombohitra mivavahana tamin'ny razana sy ny vavahana tamin'ny bala sy Astarta ve Davida? Tsy mandeha makany izy. Zava-dehibe ny orena ny finoanao amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Fa ny fanarahana ny fanao zao tontolo zao sy ny fanekenana atao hoe compromis, atahoana fa de tsy maintsy mba manao an'izao tsinona fa ny tena mba tahaka an'izao ka de mba tiazo an'izao ka de tsy maninona fa de ry havana. Raha ny olona tsy kristianina ny manao zany, tsy mahagagana izany, fa ny mampalahelo raha isika kristianina no anamaizina indray ny firenena. Tenin'Andriamanitra ihany, finoanan'Andriamanitra irery ihany, izany no tokony orena ny vavaka zay taontsika mba azahotsika miatrika amin'ny fahasahiana ny zava-misy eo amin'ny fiainana. Fa ny fahamarinana fahatelo de izao: miteraka fideranan'Andriamanitra na dia anaty zavatsarotra azy ny tena finoana. Miteraka fideranan'Andriamanitra na dia anaty zavatsarotra azy ny tena finoana. Fahamarina fahatelo tsongainy zany ho fampahirezana antsika: hiderany Jehova indrindra amin'ny vavako aho izy, eny eo amin'ny olona maro no hiderako azy. Na eo aza ny zavatra mitranga tamin'ny Davida, na eo aza ny fahoriana ny atra taminy, na eo aza ny zava-manahirana ny seho teo aminy, rehefa nivavaka izy dia nanome toky kosa hoe Andriamanitra ho hideranao indrindra aho amin'ny vavako, ary eo amin'ny olona maro hiderako anao. Hoy ny andininy fahatelopolo. Raha nanaraka ny tantaran'i Jesosy sika ry havana, dia anankiray amin'izay manaitra ny mahita ao amin'ny Marka 4:20, andininy fahaenina amby 20, ny fitantaran'ny Marka azy. Voavina ny mpandray fanasany tompo izy, ary fantany fa ndeha anatrika le fahafatesana izy, anatanteraka le hoe tiano rako ny amin'ny fanekena vaovao zay arotsaka ao anareo famelan-keliko. Fantany fa ho avy io fotoana io, hiatrika zavatsarotra ny Getsemandesy any Golgota izy. Zao ny voalaza nefa hoe dia nihira fiderana izy aloha, hanatrika zavatsarotra izy. Vakitsika angeny Marka 4:20 ny andininy fahaenina amby 20, zao ny voalaza ao. Marka 4:20 andininy fahaenina amby 20. Ary rehefa nihira fiderana izy dia lasa nakany tendrombohitra Oliva. Lalana makany amin'ny tendrombohitra Oliva manko ry havana dia mandalo ao andohasahany Getsemane. Ary ao andohasahany Getsemane izy ny tena marina, saingy loasahany Getsemane dia ho potry ny tendrombohitra Oliva. Hanatrika inona Jesosy amin'io? Hanatrika ny ady mpiainana mafy izy. Eto koa hitantsika ny mpanao salamo, hideranao a Jehova ô, mitondra fandresena manko ny fahaizana mideran'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly 9:20 andininy 5:20 no ahitantsika ihany koa zao voasoratra zao. Asan'ny apôstôly 9:20 ny andininy 5:20. Hoy ny voasoratra ao: ary nonona matonalina dia nivavaka sy nihira fideranan'Andriamanitra Paoly sy Silasy. Nono mamatonalina dia nivavaka sy nihira fideranan'Andriamanitra Paoly sy Silasy. Fa aiza nefa izy amin'io? Mifatotra ao an-tranomaizina ne izy mirahalahy amin'io e. Voavy nanao zava-mahagaga Andriamanitra, nanafaka ilay zazavavy azony demonia ka
ka nytenenany paoly hoe mandidinao mianaran' jesosy aho mivoa aminy de nivoaka ny demonia voavina neo fahagagana tamin'ny fiainan'ny paoly andriamanitra ny arivan'io ihany any an-tranomaizina izy ro lahy fa aiza lay andriamanitra aiza lay jesosy mpanafaka teo na ninona ny navelany an-tranomaizina izy mirahalahy kanefa na de amin'ny tranomaizina faran'izay maizina indrindra mifatotra ny tongony aman-tanany efa voaviny kapohina de inona ny nataon'izy mirahalahy nivavaka sy nira fiderana i paoly sy silasy ary noho izany raha mamaky ny tantara ny toyny ianao de niovitrovotra ny tranomaizina ny vany fatorana rehetra andriamanitra midina ao anatin'ny fiderana ataon'ny zanany zay mandaly fizahn-toetra mampatsiaro ahy fijorona vavolombelona nambarany reto mpianatra tany an-dafy vahiny hono izy mivady ary voavina ndray borsa de nandeha tany amin'ny grand marché raha matoa ary very tany ny poketrany ao anatin'ny poketrany ny borsa rehetra de nitomany hono izy tomany izy adala jesosy mamindrafo amiko ianao mamelany eloko anao fa tokony tsy nentiky tany eny reny voly reny etsetra etsetra de nibebaka izy de niaraka ny vavaka hono izy mivady kely tao kanjo nampahatsiaro tenany ramatoa ny tompo ka nilaza taminy hoe iza ny itokinao taratasy saza ny volanieka taratasy de ho izy tamin'ny vadiny hoe andao hiderany tompo sika fa ai ny tompo atao ny zavatra rehetra de nanomboka ny derany tompo zahay ho izy nanomboka ny derany tompo zahay amy valo alina ho izy nzao misy mandondona ho ambaravarana ndreto izy algerianina telo mianaka ny miditra hoe haty ve tompoko ny misy andranona ie ty tompoko mipoketranao fa hitandreto zanako reto tany amy grand marché satria fantatra efa vahiny tahaka anay ianao de zao ny nataoko tamin'ny janako hoe vahiny tahaka atsika ny tompony ty poketra ty nda ho ateritsika any aminy de nitediavinay ny adresinao satria ao ny adresinao de ty tompoko fa tsisy nakana de ariary azy amy volanao ry avana ny fideranan'andriamanitra na de ao anatin'ny fizahan-toetra azy dia mariky ny finoana sy ny fahatokina azy ary zany tokony fiainantsika de hoe le mpanompon'andriamanitra anankiray te ampaherin'ny olona ny aino azy izy hoy izy hoe misy troisième omeko anao romanina toko 2:12 inona moa zany troisième zany zao hoy izy mifaly miareta mahareta voalohany mifaly amin'inona mifaly amin'ny fanantenana an'izy any Kristy faharoa miareta amin'inona amin'ny fahoriana sy ny fizahan-toetra mety hitranga eo aminao satria ny fiainana kristianina de fiainana mety mandaly fizahan-toetra miareta am'izany fahatelo mahareta amin'ny fivavahana satria ny fivavahana ny manam-porofo fa tsy manan-kery ny aho raha eo tsy mahavita tena ny ahy fa ianao no itokiko Jesosy firaisana aminao no itokiko ireo ndray ary avana ny fahamarinana zay nitsoahatsika tamin'ny teniny vakitsika androany mety mandalo fitoetsarotra tokoa na de ny olo marina tahaka ny Davida aza ianao zany zao nefa vavaka amin'ny finoana no hery hoentinao mandrisy finoana ninona finoana ny tompo sy ny teny fikasany fa tsy finonompoana mandende fotsiny am'izao hoe minody zay fotsiny finoana miankina amin'ny teny fikasana zay nomeniny tompo fa tsy finoana miorina am'izay tsy misy orenany akory ary zany finoana miorina amin'ny tenin'Andriamanitra zany de tokony hiteraka fiderana an'Andriamanitra tsarovoanao re troisième ireo hoe mifalia amin'ny fanantenana miareta amin'ny fahoriana mahareta amin'ny fivavahana fa mahatoky lay efa nanao ny teny fikasana hivavaka sika Andriamanitro taonay ahonany tsy hisaotra anao noho ny teny omenao anay mandrakariva ary na de fa 3 arivo taona lasa aza manko izany teny zany ny voasoratra
mbola marina mandrak'androany zany. Ny lanitra sy ny tany tokoa no levona, fa ny teninao tsy ho levona mandrak'izay. Ampio zahay Tompo, raha mandalo zavatsarotra eo amin'ny fiainanay amin'ny fanarahana anao, mba ahay mifaly amin'ny fanantenana ny famonjenao, ahay miaritra fahoriana tahak'izay faniaretanao, nefa ahay maharitra amin'ny vavaka kosa, satria izany vavaka izany no lalana nataonao hananana fifandraisana sy firaisana tanteraka aminao. De misaotra anao zahay no ny teny menao nay androany indray, amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany.